Manolotranao ny vaovao. Mitony fanomezana mangingina fiara tsy mataho-dalana ireo solombavamboaka notsongaina manokana na dia tsy hita soritra ao anatin'ny LFI sy LFR 724 azy izany. Isan'ireo antony nahatonga ny fametra-pialan'ny ministry ny vola sy ny tedi-bola teo aloha raha ny loharanom-baovao. Io maraina io nanomboka ny fionana sy ny fametrahana fanontanianan'ireo kandidà miisa 26 tetsy amin'ny lapan'ny Antenimirandoholona Anosy mahakasika ny fampihavanam-pirenena. Mbola misy ireo mpanao politika maresaresa tamin'ny fomba noentiny ny fantenana ireo kandidà hatramin'izao. Nanomboka ny taona 2024 tsy hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina ny tamerina ndraikitra avy amin'ny mpitondra. Tsy misy intsony ny fambandraisana anjara ny tsiraray. Mampikaikaka ny mpanjifa ny jirama ny fiakaran'ny vidin-jiro amin'izao fotoana izao. Mahatratra avo roeny io fiakarana io ho an'ireo mpanjifa sasany. Maresaka iraisam-pirenena nandamoka ny fifidianana motion de déchéance ny filoha Jacob Zuma ao Afrika Atsimo. Tena tsy misy ireo mpanohitra noho ny fifidianana tao latsapato miafina. Nadidin'ireo aranao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia mitohy ny fanomezana mangingina fiara tsy mataho-dalana an'ireo solombavamboaka notsongaina manokana na dia tsy hita soritra ao anatin'ny LFI sy LFR 724 aza izany. Isan'ireo antony nahatonga ny fametra-pialan'ny ministry ny vola sy ny tedi-bola teo aloha izany raha ny loharanom-baovao. Yandry Rarson. Fiara tsy mataho-dalana marika Mazda BTC Conto no azon'ireo solombavamboaka manaiky ny anohana mpitondra araka ny loharanom-baovao azo. Antsoina tsirairay any andamba any ireo solombavamboaka ka izay manaiky tsy vadika amin'ny fitondrana ankehitriny dia mahazo amin'ity fiara tsy mataho-dalana ity. Efa bolana teo izay nanaovana ity fanomezana mendrika kolikoly ity ireo solombavamboaka sasantsasany ireo. Nomarian'ilay loharanom-baovao fa tsy mba isan'ny antsoina azy io ity fanomezana fiara ity ireo solombavamboaka avy amin'ny antoko-mpanohitra na ireo milaza ho manohitra ity fitondrana ity. Isan'ny antony nametrahan'ny ministry ny vola sy ny tedi-bola izay Rakotaromanana teo aloha fametra-pialana ny faniriana azy amoaka vola hividianana fiara tsy mataho-dalana misy 100 eo araka ity loharanom-baovao ity hatrany. Tsy hita raha teo ao amin'ny LFI na LFR 2017 ny sora-bola hividianana fiara tsy mataho-dalana ho an'ny solombavamboaka misy araka amin'ny 50%. Milaza ireo nahazo fiara fa novidiany tamin'ny vola manokana izany. Misy koa no milaza fa ataony kredi na lotsy kelikely any mivarotra fiarakodia lehibe ireny zany fiara izany. Mitety-bidy eo amin'ny 520 tapitrisa ariary eo nefa ny fiara iray. Ankilany, manamafy ny tsipomba ny fanjakana fa angataka ny anangalana ny antsoina hoe commission d'enquête parlementaire na ny fanadihadiana tao amin'ny parlement tamakasika ity raharaha ity amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka. Misy io ireto député ireto ny fanavakavahana atao amin'ny antenimiram-pirenena ka tsy ho ekena mihitsy izany. Ny tsy azo lavina dia ny hoe amin'ny fomba ahoana ny fiara tsy mataho-dalana marika iray no azon'ireo solombavamboaka vitsivitsy. Vola viazana ny hividianan'ny fiara io. Aiza ny bianko bireo maleo tenany ady amin'ny kolikoly amin'ity raharaha ity. Io maraina io no nanomboka ny fionana sy ny fametrahana fanontaniana ireo kandidà miisa 26 tetsy amin'ny lapan'ny Antenimirandoholona Anosy mangingina ny fanombohana. Mbola misy ireo mpanao politika marisarisa tamin'ny fomba noentina ny fantenana ireo kandidà hatramin'izao fanadidiny. Yandry Rarson hatrany. Io maraina tamin'ny sivy sasany no nanomboka ny fihainoana sy fametrahana fanontaniana mivantana ireo kandidà 10 isaky ny faritra 12. Avy amin'ireo kandidà 10 ireo no akana olona iray ho mpikambana amin'ny komity fahabevanam-pirenena isam-paritra
ary olona iray ho mpisolo-toerana. 20 noho izany no isan'ireo kandida ireo. Tsy azon'ny mpanao gazety nalaina sary ny fiainona sy ny fametrahana fanontaniana tamin'ireo kandida. Fantatra kosa fa nomena 20 minitra isan'isany ireo kandida amin'izany. Mbola misy ireo mpanao politika no marisarisa sy mitaraina amin'ny fomba noentina ny fantenana ireo kandida nataon'ny CSN, CFM na ilay komity natsanga ny fantana ireo mpikambana ao anatin'ny komity fampiavanam-pirenena malagasy. Misy indro kely tokony rehefa mamoaka anaran'ilay olona ny amin'ny gazety dia tokony mba jerevana ihany hoe na tokony avoaka miaraka daholo ny lisitra ny kandida fa tsy hoe ny lisitra sasany rehefa mivoaka mialoha dia manana tombon-dany ny kandida sasany dia mety fampihavanana natao nefa mety ampiteraka olana indray zay zavatra zay. Victime zay hatramin'izay ka hatramin'izao zany ary mbola victime zay hatramin'izao. Anareo efa mieritreritra karaha ataoko zao dia rariny eto amin'ny firenena ve zany hoe nigadra 10 taona nefa tsy manana sazy madio mikasy judiciaire-ko. Zany hoe zavatra tsy normal ny zany amin'ny firenena anankiray. Ya fa zany zavatra amin'ny firenentsika zany. Ka zay gadra politika efa nametanana zay fampihavanana ary mbola manohy an'izany zay hatramin'izao. Nefa direo fa efa fanilipilina sady zany zavatra misy amin'izao fotoana zao ary tsy zay rery fa maro ny olona menimenina amin'izao fotoana zao amin'io resaka fifidianana olona ao anatin'ny CFM io. Ka gaga zay zany satria efa lasa faharazana eto amin'ny firenentsika zany zay le hoe ateriny CV, ateriny zao, ateriny dossier nefa avy eo fa misy olona efa voavola zany apetraka. Amin'ny fiarahamonim-pirenena tsy mbola nisy vahoaka malagasy niady zany teto fa ny mpanao politika hatrany no nanao izany. Noho izany, ireo olona niany izany sy ireo manana fahalalana manokana amin'ny fampihavanana no tokony handafitra ny komity fampihavanam-pirenena malagasy. Mpikambana ao anatin'ny filakevitra ny fampihavanam-pirenena dia voalohany ireo olona atao hoe victime izay niaina sy mahafantatra tsara ny fototsy ny olana. Ankoatran'izay dia ireo olona manana fahaiza-manao mahakasika an'izany. Ny tena marina Madagasikara hoe tsy ny vahoaka miady. Tsisy vahoaka miady zany teto na dia atao hoe amin'ilay olom-tenenana fotsiny raha hoe fihavanana malagasy. Fa matetika hatramin'izay ny olana nisy teto dia ny samy mpanao politika na ireo manana tombontsoa manokana zany hoe ambonimbony mpanjarana ohatran'izany no mitondra an'ilay miteraka an'ilay fandrafesana ilay ady dia miafina ao ambadika an'ilay hoe etso-bahoaka. Zay vao namako raha miteny frantsay manko izy mazava be hoe soulèvement populaire. Haharitra 5 andro ty fiainona sy fametrahana fanontaniana ireo kandida misy 20 ireo. Tamin'ny androany dia anjaran'ny kandida avy amin'ny faritra Analamanga sy Itasy ary Vakinankaratra no nanao izany. Azony rehetratrehany ty fiainona sy fametrahana fanontaniana amin'ny vantany ity, saingy mbola nangingina ny fanatrehana izany raha tamin'ny androany izay andro voalohany. Nanomboka ny taona 2014 tsy hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina ny tamberina ndraikitra avy amin'ny mpitondra. Tsy misy intsony ny fampandraisana anjara ny tsirairay avy isan'ny antoky ny fampandrosoana ka eto Andriatsilava. Ivon'ny fampandrosoana ary antoky ny fanjakana tsara tantana ny sy ny fitantanana mangarahara sy ny fampandraisana anjara ny tsirairay avy. Miankina amin'ny fampandraisana anjara ny mponina no ahafana mametraka ny fahombiazana, ny fampitoviana, ny mangarahara, ny famokarana sy ny maro hafa. Nanomboka ny taona 2014 tsy hita taratra io fampandraisana anjara ny mponina miainga avy ny foton'io. Nisy ny fanadihadiana natao tamin'ny alalan'ny boaty manga akana ny hevitr'ireo mponina manoloana izany. Ratsy ny vokatra. Tsy misy tsony izay fifaneraserany ny vahoaka sy ny mpitondra izay aty anivon'ny fokontany zany no resahany. Tsy misy zany AG zany tsy afaka mitondra ny etaetany miakatra mihitsy ny vahoaka ary ny mpitondra tsy maka ny hevitry ny vahoaka raha misy fampandrosoana tia natao zany ao anivon'ilay fokontany. Dia izay no antony nametrahana an'ilay boaty manga mba ahafahana makana izay le olana eny fotony izay. Be da be ny olana napetraky ny olona tao anatin'ny boaty manga ary anisan'izay izay le hoe tsy fisiany fifampiresahana intsony eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay, tsy fisiany fangaraharaana eny anivon'ny fokontany, tsy fantan'ny olona ny vola ny anaovana ny fandaniana, ny tsy fantatry ny olona ny vola miditra marina eo anivon'ny fokontany ary tsy alaina ny hevitry ny olona raha doka misy ny tetikasa izay ho tanterahina eny anivon'ny fokontany. Na izany azy, misy amin'ireo commune tsy lavitra ny renivohitra akory, tafavoaka ary filamatra raha fampandrosoana ifotony no resahana. Nandritra ny 2 andro, olona 20 avy amin'ny fokontany misy 10 no nofanina
ka nampahafantarina ny mahazava-dehibe ny fampandraisana anjara miainga avy ny fotony. Nitsidika fokontany vitsivitsy amin'ireo kominina filamatra izy ireo. Taorian'izay, samy miaiky ny rehetra fa azo atao ny mampandroso ny firenena raha misy ny finiavana avy amin'ny mpitondra. Tena nangetaheta tokoa ireo cellule de veille izay nanao ny fitsidiana satria azo lazaina hoe tsy dia lavitra nandotam-penaka, tsy lavitra na fokontany Anosy-Masina, anjesika be Filoambodirano ilay commune Antsidiana, nefa tena mahavita zavatra ary azo lazaina hoe afaka mirehare ihany ka isika malagasy hoe misy commune fitaratra zany eto Madagasikara amin'izay lelafiny fampandrosoana izay. Ary izay zao dia efa nananan'izy ireo tsirikevitra amin'izay le hoe sosikevitra hoentin'izy ireo eo amin'ny androany, amin'ity tambakandro arivo ity, atolotra amin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny izay heverin'izy ireo fa sosikevitra hampandroso marina ny fokontany misy azy ireo tsirairay avy. Ny fitantanana ny firenena miainga avy amin'ny ohatra omeny filohan'ny repoblika no ahafahana mametraka rafitra tsara tantana. Ny mpitondra fanjakana no tokony ho filamatra voalohany amin'ny fitantanana mangarahara sy ny fanjakana tsara tantana izay mijanona ho resaka mbola tabatra fotsiny ihany. Mbola olana ihany koa ankoatr'izay ny toerana misy ny fokontany. Iandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana fohibe ve izy ireo sa avy hatrany dia handray ny baiko avy amin'ny commune? Hatreto, commune vitsy amin'ireo commune manerana ny nosy no tafavoaka noho ny fampiarana ny fitantanana ny mangarahara. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mampikaikaiky ny mpanjifan'ny JIRAMA ny fiakaran'ny vidin-jiro amin'izao fotoana izao. Mahatratra avy io fiakaran'io ho an'ireo mpanjifa sasatsasany. Tsy misy azo atao afa-tsy ny mampiena ny fandaniana ao an-tokantrano no vahaolana hitan'izy ireo amin'izany. Manorana Efson. Misy mahatratra avy ny fiakaran'ny vidin-jiro ho an'ireo mpanjifan'ny JIRAMA. Tafahoatra ho azy ireo izao fiakarana izao, nefa tsy misy azo atao. Tsy maintsy alohan-trano ny vidin-jiro mba hialana amin'ny fanapahana ny famatsiana ny herinaratra ataon'ny JIRAMA. Mahazatra hatramin'izay aloha 500 sy 4,000, 5,000 farava betsaka. Azao lasa ity nalohako androany ity zao lasa 4,000 sy 1 alina. 3 alina dia lasa 7,000 sy 4,000. 350 mahery miakatra be mihitsy, miakatra daholo. Tsy afaka anino ny tena fa dia ny tena mampiasa jiro. Noho izay fiakaran'ny vidin-jiro izay, samy manana ny vahaolana andaminana ny fandaniana ao an-tokantrano ny tsirairay. Raha ny fahitan'ny mpanjifa, tsy mbola mahafa-po hatreto ny famatsiana omeny JIRAMA. Mbola misy fatapana zao ny jiro nenay any Ampangabe, Ampangabeny Ambotrimanjaka iny. Mbola tapaka ela kely mihitsy ka fa tsy ohatrany izy aloha zany efa misy fiovana kely fa mbola misy fatapahana. Indraindray adiny 3, indraindray adiny 2 ianao zany tapaka jiro. Ary matetika amin'ny hariva foana vao tapaka le jiro. Dia lasa tsy maintsy mitsitsitsy ianao zany na miresaka jiro na amin'ny rano rehetrarehetra. Lasa ohatrany hoe mivoaka raha tokony ary zato ohatra ny voaka teo aloha teo dia tokony azo karaoty roatra dia lasa karaoty iray ny azonao vidiana satria mitombo ny vidin-jiro. Miamo ihany fa dia tsy maintsy aloha zany zay voasoratra hoe zay voasoratra tsy maintsy aloha dia arahana arak'izay. Ny fandaniana nge ohatrany mahazatra ihany fa dia tsy hay mihitsy izay mampisondrotra azy. Raha tsy iviny, nanambara ny JIRAMA fa tsy azo idivirana ny fampiakarana 7,500 ny vidin-jiro. Io fampiakarana ny vidin-jiro io no vahaolana hitan'izy ireo anarenana ity orinasam-panjakana ity. Nanomboka ny volana Jolay lasa teo no nampiarana izay fampiakarana izay. Efa tonga eny am-pelantanan'ny mpanjifa avokoa amin'izao fotoana izao ny faktura mirakitra io vidin-jiro vaovao io. Niakatra 520,000 hatramin'ny 80,000 ny vidin-jiro, tsy arak'ilay fitombona 7,500 nambara. Ny tolotra tsy mbola mahafa-po ny mpanjifa satria misy hatrany ny fahatapahana na delestazy maritra ora maromaro. Hatreto, tsy afa-manoatra ny mpanjifa fa mbola ny orinasa JIRAMA irery ihany no misahana ny fanjifana herinaratra. Tsy mbola afaka mifaninana amin'ireo industria any ivelan'ny industria malagasy indrindra eo amin'ny famokarana sy ny fanondranana.
antony nanolorana ny volavolan-dalàna amin'ny feny indostria izany raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity andalo eny amin'ny fahefana mpanao lalàna Atsoatsy io tolo-dalàna io. Michelarana Arzona. 10 isanjato ny arikarena faobe ihany no avy amin'ny firoborobon'ny indostria eto Madagasikara. Hatreto tsy mbola afaka mifaninana amin'ireo orinasa sy indostria any ivelan'ny indostria na orinasa salatsala na madinika na lehibe eto Madagasikara. Mbola ambany ny tany fanondrana noho tsy fahampian'ny vokatra izay tsy mahendrika akory ny tsena anatiny. Antony iray na mola volana ny lalàna mifeny indostria, mola lavitra ny lalàna tokony ho diavina amin'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Tsy nisy fijerena ny industria teto Madagasikara. 7-10 taona ho iaho satria zao tafapetraka aty ny avant-projet de loi izay efa lany tany amin'ny conseil de gouvernement, lany tany amin'ny conseil des ministres dia andalo any amin'ny parlementaire Atsoatsy. Tatika tsara fa ny coup de facteur eto avo dia avo. Ary zay no mahatonga ny industriel atsika tsy compétitive mihitsy satria ny énergie ambony, tsisy ny incitation fiscale nandritran'izay taona maro zay. Tsy nijerena reo industriel reo. Petraka zao ny loi 4 mijery an'izay zavatra zay. Inona dôla nefa ny ao anatin'izay? Misy ny atao hoe incitation fiscale, misy ny incitation non fiscale. Ao anatin'izay ny fametrahana ny clause de stabilité mandritra ny 20 taona ho an'ny industrie malagasy, ho an'ny industrie locale indrindrandrindra eto amintsika. Raha ny fanadihazina natao nandritra ny 3 taona na mola volany io lalàna mifeny indostria io. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny syndicat ny indostria eto Madagasikara, lalàna iray mitondra makany amin'ny firoborobona ny indostria io vola volany io. Miainga amin'ny indostria fa indrindra ny tosika avy amin'ny fanjakana no ahafahana misoroka ny tsy fahafahana mifaninana raha ny fanazavana. Di compétition au niveau exportation zavatra ray tsy maintsy eo amin'ny lafiny ny asan'ny fanjakana zay zavatra ray. Satria renazany monsieur le andriamato ministra teo indraindray misy entana zay avy any ivelany magaga fa moramora kokoa no entana eto amintsika. Maka ohatra ary tsy teny anonona orinasa eo amin'ny lafiny botsifotsy. Eo amin'ny lafiny botsifotsy dia misy orinasa izay gaga tokoa zay fa mora kokoa ny vidin'ny botsifotsy ny miditra eto amintsika noho ny zavatra vokarany ety. Raha jerevana izy dia misy lesika eo amin'ny lafiny fampidirana azy. Za tsy anonona ny ninona fa misy lesika atopoko eo amin'ny lafiny fampidirana azy. Ary mino fa tsy eo amin'ny lafiny tsy miankina fanjakana no miadidana amin'izay zavatra zay fa eo amin'ny lafiny fanjakana. Hatreto miandry ny fandalovany ity lalàna mifeny indostria ity eny amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona ireo mpandrarahara toe-karena na malagasy na vahiny. Raha tsy ahivina 7-10 taona tsy nanana izay lalàna izay Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia iray volana mialohan'ny fidiran'ny mpianatra no mifantoka amin'ny teti-bola natokana amin'izany ireo ray aman-dreny amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Miankina amin'ny teti-bola eo am-pialan-tanan'ny tsirairay no ahafahana manomana izany. Raha ny fanadidina nataon'ny agence capsule miaraka tamin'ny Cool TV FM narindra rendranomana. Samy manana ny paikady ny ray aman-dreny manoloana ny fidiran'ny mpianatra ary hatrehana ny fandaniana mifandray amin'izany. Atao anatin'ny fialan-tsasatra izao, niomana amin'ny fidiran'ny mpianatra ve ianao? Izay no navalin'ireo olona manodidina ny 700 ny herinandro lasa teo raha nametrahana izany fandaniana izany. 7 isanjato amin'izy ireo no nanambara fa atao miandalana ny fiomanana ny fidiran'ny mpianatra arakaraky ny vola eo am-pelantanana. Miombon-kevitra amin'izany Mamsoa raim-pianakaviana manoloana ny fandaniana amin'ny fidiran'ny mpianatra izay. Ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao dia vidia tsikelikely ny fourniture amin'ny mpianatra satria tsy araka nisan'le vacances kely teo dia tsy maintsy mbola nandaniana vola kely aloha. Dia noho izany tsy maintsy atao tsikelikely vidiana tsikelikely fourniture amin'ny mpianatra. Eny eo amin'le fividianana an'le fourniture zany betsaka be le olona mifaneritery nandalana sy ny sady ny tena koa moa tsy maintsy mbola mampitany vidina le cahier-n'le mpianatra. Amin'ny fandaniana zany isa-taona fidiran'ny mpianatra manodidididiny amin'ny 750,000 eo ny fourniture sy ny droit sy ny karazana. Dia ny namany ankizy mbola anankiray ihany mianatra. Vokatry ny fanadadiana nataon'ny agence capsule ihany koa no nahazoany valiteny manaraka fa 920 isanjato no laza fa tsy manana teti-bola atokana sahady amin'izany ankehitriny.
20 isanjato ihany koa amin'izy ireo no namaly fa nanomana izany fidiram-pianatra izany. Ialana amin'ny fikoropahana rehetra miatrika ny fitoam-pianarana manaraka no anton'izany. Torak'izay ihany koa Eveline izay nisafidy nividy tsikelikely ireo fitaovana arakaraka ny vola eo am-pilatanana. Amin'izao fotoam-pialan-tsasatra zao dia sarotra be ny mampiditra mpianatra satria ny asako izany mikaly mamana salamba dia izay vola kely azoko no angonongoniko entiko ampidirana amin'ny mpianatra. Sahirana aloha ny ray aman-dreny satria raha ohatra ny amiko aloha izao dia rehefa mahita vola kely dia izay no entiko hividianana fitaovana ho an'ny mpianatra. Eo amin'ilay fandaniana aloha ohatra hoe mampiditra ny anankiray aloha dia milamina dia avy indray mitady vola mampiditra ny anankiray dia avy indray mampiditra ny anankiray dia eo amin'ny teti-bola ohatra ny eo amin'ny droit 250 000 zany ny sazaray. Ilay fitaovana zany mita fa eo amin'ilay resa-bola mihitsy zany tena tsy ampy. Miaina amin'ny zava-misy eo am-pilatanana ireo ray aman-dreny amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Mila kajiana ihany koa ny tedi-bola mandritra ny fotoam-pialatsasatra ahafahana miatrika ny fidirana. Ny ahafahan'ny ankizy miatrika soamantsara ny taom-pianarana manaraka no tanjona kendrena amin'izany. Tanora malagasy maro no liana amin'ny asa fanaovan-gazety ankehitriny. Mbola vitsivitsy anefa ny sekoly ambony manofana ho mpanao gazety matianina eto amintsika. Mioramanitra. Manoloana ny firoboroboan'ny serasera sy ny fifandraisana maneran-tany, ireo tanora mpianatra no voasarika amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Maro amin'ireo tanora vao nahavita fianarana na ihany koa manana mari-pahaizana baccalauréat no maniry sehatra amin'ny asa fanaovan-gazety. Za tany no raha efatra amin'izay ny liana tamin'ny resaka communication sy journalisme fa tamin'ity initiation de formation ty zany nagagana satria moramora idirana kokoa izy no miditra communication any amina université privée na université mpanjakana. Mba tia fantara bebe kokoa momba ny asa fanaovan-gazety satria efa nanana nofinofy mba ho lasa mpanao gazety ndray andro any. Dia bien fahalalana azo indrindra teo amin'ny lalàna feny asa fanaovan-gazety. Voandroa zao nianatra dia efa nalala hoe inona ny fahalalana na convention any internationale na journalisme sy ny convention any Munich tamin'ny 1971 dia mila fantatra ny ankizy tsirairay izy teo hanao an'ilay asa indray androany. Ny fototra iorenan'ny asa fanaovan-gazety no nomena ireo mpianatra liana amin'ity asa ity tamin'ity androany ity. Isy ihany koa ny fampiarana aoriany ny fianarana anaty efitrano. Lalana azy ny lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety mba tsy hadiso lalana azy any amin'ny zavatra izay ataony. Dia ao manaraka izy roa zany dia ao anatin'izay zany resaka convention internationale dia miresaka ny fototra nahatonga an'ilay convention dia avy teo miresaka ny exemple anankiray amin'ny convention internationale amin'ny asa fanaovan-gazety dia mijery ihany koa mampahafantatra ny zareo aho hoe eto Madagasikara koa tsika rehefa avy navita ratification dia miditra amin'ny lalàna mifehy journalisme izay tsy hidirako en détail fa zareo no mampitovy azy amin'ny convention internationale sy ny lalànantsika eto izay izy ny tokony halalana izay satria izay le fampianarana. Ny anjara ndraikitra moa zany dia manampy ny ara-belalao amin'ny fitsarana izay asa ampanaoviny an'ireo mpihofanareo raha mizara traikefa amin'ny filana izay ilain'ny tanora amin'izao fotoana izao momba ny fahafantarana asa fanaovan-gazety ny ara-belalao. Amin'ireo tanora ireo misy no efa navita fianarana ambara tonga ambony, misy ihany koa nefa ireo izay vao hanomboka ny fianarana eny amin'ny sekoly ambony isan-karazany. 20 taona ny zandrin'izy indrindra amin'ireo tanora liana amin'izay asa fanaovan-gazety izay. Ankoatr'izay, nahitana mpianatra any amin'ny sampam-pampianarana hafa ihany koa nanaraka ny fiofanana. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Parabole ndray zao ny tena ny l'engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura sura. Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Sady mbola vao mafana be mihitsy izy Isa misongona dadabe zanonako. Ary ahoana ny tovolahy? Yamo vola efatra azafady eo. Iny ary fiafy manao iny ianao. Atao mena kely ianao.
Hono aky fa hoana kindry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako akia Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana La 4G by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes partout à Madagascar. Ny commune ambonivohitra Mahajanga sy ny groupe Star dia faly manolotra ho anao. Ny Star Tour Majunga, la destination familiale. Fa 8 katramin'ny faha-roapolo ny volana aogositra ho avy zao. Ho hitanao amin'izany, isan'andro animation eny amin'ny borse Grand-Pavoire anahetsika maro. Soma mahafinaritra iarana amin'ny Talvis, Ninas. Asabotsy manalaza ahitana caravane Goavambe, Zumba Géant, ary fampisehoana miavaka ahitana ny G5 sy Jojoby. Alahady mitopoka, hisy ny course 10 km izay hotozana amin'ny fampisehoana iarana amin'ny Rakrots sy Ambony. Faranana amin'ny afomanga lehibe fotoana, ngava maro, tsy misy fididirana. Miara-miasa, Office régional du tourisme Douai, Orange, Salto. Wanisana ke sure pianaka Sing ni matunga isa he mapiasisi Yunu lupa sumu tenga sarubidi Tenga masapa ni satpapia sanda kanado Mapasutu matente kule fatarani Isanandro. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny enany tany fampinonon-jaza ho an'ny eto Madagasikara tato anatin'ny taona vitsy izay. Antony maro moa no mahatonga io tranga io. Maro nefa ny tombontsoa azo avy amin'izay fampinonon-jaza izay na ho an'ny reny na ho an'ny zaza fanadiny mioramanitra. Tato anatin'ny taona vitsy, ny enany tany fampinonon-jaza ho an'ny eto Madagasikara manokana. Ny eto an-tanàn-dehibe ny tena ahitana io tranga io noho ny antony maro samihafa. Raha ny antontanisa avy ao anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka, tafidina 1,7% ny tany fampinonon-jaza eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha manodidina 7% izany tamin'ny 2 taona lasa. Fampinonon-jaza izay fihetsika mahomby amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Volaza teo fa tena antoko no avy ny zaza mihitsy fampinonon-dreny tsy mifangaro io. Raha tiantsika ny anana zaza tomaty salama tsisy aretina na dia hatramin'ny fahalehibeany fahalehibeazana dia anao manao ny allaitement maternel exclusif na fampinonon-dreny tsisy fangaro io. Amin'izao fotoana izao dia zavatra tsapa dia izao memiena ny olona ny vehivavy mampinono ny zanany zany. Tsy fantatra izay mahatonga an'izany. Indrindra amin'ireny ataontsika hoe tanàn-dehibe reny zany dia miena ny vehivavy mampinono ny zanany. Zany nefa dia tena zava-doza mihitsy satria miakatra zao ny amin'izao fotoana izao ny tany tsy fanjarian-tsakafo maharitra na hoe malnutrition chronique. Manandanja ary ahitana vokany tsara ny fampinonon-jaza raha mihoatra amin'ny sakafo hafa. Mbola misy ihany koa araka izany ireo renim-pianakaviana misafidy amin'ny menono tsy misy fangarony zanany hatramin'ny fahim-bolany. Latsaka dia mitraika taty reny dia tonga dia dia hitako izao minono dia tena minono sady tsy amela mihitsy le izy dia izay amileko nasady dia minono amin'anako lafo be na dia hoe be dia be ako miteny tsy tsara fe vitamine Zaho mbola kely manko dia nono foana koa nomeny nenena hatramin'ny voateraka ka hatramin'ny ambolana dia hita hoe nety izany dia izany koa ny tenenana hoe aleo nono foana mandrapaha-ambolana sady mampiaina amin'ny fandaniana. Ministera
orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana biro mpanjakana isan-karazany samy tokony hanajanon'ny vehivavy eo amin'ity lafiny ity. Zo lay mampinono manana zo ny vehivavy piasa na piasa mpanjakana na piasa tsy miankina fa ao amin'ny code du travail mihitsy article 98 dia milaza mazava fa manana adiny ray isan'andro ny vehivavy mandritra ny 12 volana mampinono ny zanany. Efa nahitana fivoarana ny teny anivon'ireo orinasa tsy miankina tato anatin'ny taona vitsy. Orinasa tsy miankina am-polo no efa misy ny toerana tokana hampinonoana na ilay antsoina hoe coin allaitement. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia 270,000 malagasy no voan'ny aretina hepatite B. Tsy mbola takatry ny malagasy ny vidin'ny mpanafody amin'izany aleo misoroka toy izay mitsabo. Antony nanoloran'ny Compassion Madagascar vaksiny maimaimpona isorohana izany omaly. Michela Ranarjo. Roapolo hatramin'ny 5,000 malagasy no voan'ny aretina hepatite B, izany hoe amin'ny olona 5,000 amin'izay no voa. Olona iray tsy ahafahana misoroka mialoha ny aretina hepatite B ny tsy fahafantarana ny fisehony. Raha ny fanazavana, 9,000 ny fisehon'ny aretina hepatite B no tsy miseho mivantana. Efa manomboka sarotra ny fitsaboana vao fantatra fa mitondra izay aretina izay ny olona iray. Mbola olana ny fitsaboana ny hepatite B eto Madagasikara. Antony, lafo ny vidin'ny fanafody ary tsy natao ho an'ny sarambabem-bahoaka. Manampaizana eo zany fa ny olana ny vidin'ilay fanafody. Dia araka ny tenena teo fa eo amin'ny 2 tapitrisa isan-kerinandro ny vola lany raha tratran'ilay aretina zany dia eo amin'ny 2 tapitrisa isan-kerinandro eo no vola lan'ilay marary anankiray amin'ny vidy fanafody fotsiny. Nefa ilay fanafody koa indraindray tsy misy, tsy disponible foana. Dia izay no antony any an-tanana foana merimberenana hoe tokony zara misy vaky. Ny tena izy moa zany hoe mitandro tena daholo nefa ilay fitandrema-tema mifindra mirala izy mifindra amin'ny zazany am-boaka koa sy ny sisa. Dia mbola misy ny vaksiny dia aleo manao fisorohana, aleo manao vaksiny satria aleo misoroka toy izay mitsabo izay. Arak'izany, 2 tapitrisa isan-kerinandro ny vidin'ny fanafody rehefa mitsabo ny hepatite B ny olona iray. Iray amin'ireo fikambanana manampy amin'ny fambovarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny fikambanana Compassion Madagascar ary miasa manokana eo amin'izay fisorohana sy ny fanampiana ireo aretina maro isan-karazany. Compassion dia nanomboka tamin'ny 2010. Dia ny asan'ny Compassion manampy ny ray aman-dreny sy ny zaza sahirana aty amin'ny hopitaly. Ireo tena tsy manana mihitsy. Madagasikara moa efa fantatritsika fa firenena sahirana, be dia be ny sahirana, ny ankamaroan'ny olona dia aty amin'ny hopitaly. Be dia be ireo tsy manana nefa marary be. Dia izay no nahatonga anay hoe mba manampy ny olona. Omaly, manoloana izay trangana hepatite B eto Madagasikara izay, nanolotra vaksiny maimaimpona ny Compassion Madagascar sy ny Sofarmady ho an'ny service pédiatrie ao amin'ny hopitaly Bevelantanana. Ny aminatao androany dia Compassion zany ohatrany hoe fitaovana anankiray na fa Sofarmady namean'ilay vaksiny ho an'ny mpiasa ato amin'ny hopitaly ato amin'ny service pédiatrie Bevelantanana. En général manana projet maromaro izay fa ny tena ataonay satria isika ato amin'ny hopitaly dia ny tena ataonay ato antom-pisinay ato dia manampy an'ireo ray aman-dreny amin'ny fitsaboana zaza. Dia ireo ray aman-dreny ilay tena sahirana satria be dia be ny matomaka aty amin'ny hopitaly ny ankamaroany aty amin'ny publika sahirana daholo. Fa miara-miasa amin'ny dokotera izay dia tsy afaka misafidy izay hoe ity zaza ity no ampianay na ohatra misy olona miantso dia hoe ity ampianay fa zareo no mahita ny eo amin'ny sosiala hoe reto fa tena olona efa ela be tato, reto tsy mana fianakaviana eto Antananarivo, reto tena lafo be nefa tsy manana dia ireny no ampianay. Natolotra androany dia reto fanafody reto satria avy amin'ny alalanay no nameza Sofarmady andreo dia izay no safidy hoe raha hoe safidy ilay olona zaza sarotra be hoe ray aman-drenizana zany ankizy ilay atao dia voalohany indrindra aleo no mitsabo ny salama dia matao amin'ny service pédiatrie misy anay dia ny tato aloha no mety hoe vitan'ilay zaza zany dia zareo aloha no mena fa mbola tahin'Andriamanitra ka misy manaraka dia mbola ho ito indray. Mbola itony ny asa sosialy ho tanterahany Compassion Madagascar tafiditra hatrany amin'ny fanampiana ny reny sy ny zaza eo amin'ny lafiny fahasalamana. Efa miaina tanteraka amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro isika eto Madagasikara ankehitriny. Io no nivoatra nandritry ny adihevitra nanasana ireo tanora malagasy liana amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Adihevitra izay nikarakarainy ireo tanora malagasy manaraka fiofanana miaraka amin'ny FES tetsy amin'ny Café de la Gare io tolakandro io. Fanampanazavana. Ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara raha nolazaina taloha hoe enim-bolana ny
fahavaratra dia embolana ny ririnina amin'izao fotoana izao a mihena ny ririnina dia mitombo kokoa ny andro mafana. Misy ihany koa ny tany firotsahan'ny orana izay raha ohatra ka nahitsika taloha nanomboka tamin'ny mois d'octobre novembre latsaka ny orana tsy mifarana raha tsy ny volana mars. Amin'izao fotoana izao a efa tsy haiko ny hamaritra anazy mazava tsara fa mihena dia mihena ny tany firotsahan'ny orana eto amintsika. Izany rehetrarehetra izany dia efa isany manamarika fa misy le fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara ary tena miatraika amin'ny secteur rehetrarehetra eto amintsika zany. Resaka toetrandro izay hatrany dia milatsaka 2 degré ny maripana ambony indrindra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao izay toy hatramin'ny faran'ny herinandro izay mitoy ny herika kosa mitoy rahampitso fezora valy. Iena 2 degré hoarina amin'ny tokony ho izy ny maripana hatramin'ny faran'ny herinandro izao. Izany hoe iena hatrany amin'ny 14 degré Celsius raha toa ka 12 degré no tokony ho izy. Itoy rahampitso ihany koa ny orana manify raha ny fanazavana avy any anivo ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ao anatin'ny voronandro ririnina isika izay hitsahatra ny amin'ny faran'ny volana septambra. Mbola tsisy miresaka manasara taona mihitsy zany tsika amin'izao fotoana izao satria mbola vanim-potoana ny ririnina tanteraka eto Madagasikara. Na dia misy ara ohatra hoe fiakarana maripana kely tampoka tsy midika akory zay hoe miala ao anaty ririnina tsika fa hatrany amin'ny volana septambra zany tsika dia mbola klasé tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina. Fa mity indray mitoraka ity tsy midina be akory ny maripana ambany indrindra fa ny maripana ambony zany no milatsaka. Dia ny faharetan'izy ity hatrany amin'ny faran'ny herinandro mihitsy zany no angatsiatsika ny andro fa ny orana kosa ho an'ny androany sy ny rahampitso zany no tena ahitana ny herika. Izay ny fanazavana ny herika miseho isa-maraina tato anatin'ny andro vitsivitsy tany amin'ny taona 2024 noho nisy ny tranga tahaka izao teto Madagasikara raha ny fanazavana. Vatovavy Fitovinany, Mahanoro, Nosy-Varika, Mananjary, ireo kosa ny distrika hirotsahana orana betsaka indrindra atao anatin'ny 2 andro na ao anatin'ny vanim-potoana ririnina zanefa azo eritreretina hitranga amin'ny fotoana rehetra ny rivo-doza izay tsy voatery amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka ny nitrangany rivo-doza Abela tamin'ny volana Jolay 2024. Miamahazo laka ny tsy fandriam-pahalemana any Ios raha ny fitarainan'ny mponina any an-toerana any. Tsy mahasakana ny fanafian-dahalo intsony ny fisian'ny mpitandro ny filaminana izay tsy matohatra ireo dahalo ihany koa. Fanadiny Lili Rabeata. Miaka tanàna matetika ny dahalo any amin'ny faritra Ios raha ny fitarainan'ny mponina any an-toerana. Tsy mijanona amin'ny alatromby ihany koa ny fanafiana ataon'ny dahalo. Hatramin'ireo mpitandro filaminana tsy matohitra ny asan-dahalo noho ny fitaovam-piadiana ampiasain'izy ireo. Raha mahakasiky ny fanafian-dahalo teto misy lasinainy voatalata igny dia gaga be misy zany ahay eto. Satria gn'antony dia izao eto amin'ireny vohitry ny faritry ny Orombe eto misy gendarme, eto misy miaramila dia mbola saha ihany zany le dahalo regny zany miakatra ety. Ka amin'izao fotoana zany dia fa sy hitanay intsony zany ny henanay satria eto zany olo mpiaronay tandroko vozona dia mbola saha zany malaso miditra eto na ny dahalo. Ka ny andrenivohitra agny zao dia fa sy efa matoratonda. Ny eto zao dia sy vita ny omby irery finadiany ain'olona dia fa sy hita agnato mbola mienina avao gneto zao tonga dia fa mikatoky ny varavarana. Izay tompoka mahakasiky ny raha ka feno ranam-bava zana izy ity zany efa sy andohaliko koa zany ranom-bary fa efa ambozo efa sy andohaliko sony ka efa sy hitany avao kokoa zany no atao very hevitra ohatry ny voalala tango zany eto ka noho zany dia izay gnazona ilo zay mahakasiky an'io ary ampiteny amin'ny anareo mpitora fanjakana ambony satria zahay eto dia tena efa tena fasahira efa difitra atapiny loha nahatra amin'ny senan'omby io aza nahatra amin'ny mikatona aby zany fampandehanana satria aty aminay aty manko hoe io resaka omby zany mampidibola aty io zao mikasy tanteraka aby zany satria no mitiasan-dahalo ty raha ny zava-misy moa zany araky ny mbola mpitenenana hoe efa sy tafoka andrefa tanàna sony ny zava-misy tamin'ny alin'ny lasinainy foatalala fa tafoka anaty tanàna zay aloha ny zava-misy raha izany ny zava-misy dia lasa tsy hainy vahoaka ntsony ny ataony ny eto amin'ny chef-lieu ny région ara chef-lieu de commune urbaine misy trangazavatra ohatrany vao maika ave ny ana amin'ny commune lavitra andrina ahoana le fitaintainan'le vahoaka fa ny eto andrenivohitra zao dia efa mitaitaina tena mitaitaina hoe manao akory ary tsy nyraiky ihany fa dia efa mandady ny trambo ho araka ny fitenenana.
manolondra fanafian-dalo ireo mitady fiara-miasa amin'ny sehatra samihafa ny mpitandro filaminana. Nisy tokoa ny zavatra igny tokotokony tamin'ny folofolo na mahery teo zigny dia nahazo anso tarby zany zahay ety. Ny zavatra nisy tamin'igny angamba ny fatarana asa tsy haiko ahoana fomba filaza azy fa vantany tonga ny anso raisy valo tonga tagny ny polisitsika dia lasa ny polisitsika niaraka amin'ny tomobily dia lasa ny agnandrefagna ny mpanaradia dia avy eo ay le aty afarafara aty zay vo azo fa aty lasa amin'ny tsy haiko atsignana avaratra amin'ny anina aty ohatrohatran'izay zany fandehany dia zay zany naverigny dia tamin'igny dia ntoyny hatram'izao zany dia misy misa hoe latsaka misy hoe atreto aloha dia samy fampienoeno renseignement koa ma zany dia mandeha fa takilay zany dia hoe fiara-miasa amin'ny tsara sitrapo rehetrarehetra mba hagnampy anay zany iaho zany dia tangataka mba hitohizany fiara-miasa mikalony satria mamora miasa zany zio rehefa mikalony io mipetraka agny amin'ny fokotany agny ohatra nanovantsika anazy taloloha teo dia hitako hoe nilamina tanànatsika satria zahay vona mitetitety amin'io patrouille zay isalalina ary malaky ny intervention tena malaky la miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny andro masopokon'olona na ny kalony dia mba maniry raha maniry ny mba fiveregnany reny ny hafanampon'ny zareo reny ao agnatin'ny fokotany agny. 7 ny omby lasan'ny dalona alatsinainy teo ratsy ahivina mbola mitoy ny fanarahandia ireo omby nisy naka ireo mizara ny lalana nitondrany ireo omby ireo ary mangataka fiara-miasa amin'ny mponina sy ny andro masopokon'olona ny mpitandry filaminana amin'ireo fanarahandia ireo. Mitombo fankalazana ny fahazato-taonan'ny ady lehibe voalohany nisy ny miaramila malagasy nandray anjara tamin'izany ady izany misy araka izany ny caravane de la grande guerre atao ho fampahafantaran'ireo tantaran'ireo miaramila malagasy nandray anjara Mano Ranefson. Maro tamin'ny zatovy malagasy no nalefa ny ady tany ivelany nandritra ny ady lehibe voalohany ny taona 1470 ka hatramin'ny taona 1770. Nisy ny convention teo amin'ny fanjakana malagasy frantsay tamin'ny taona 1770 voalaza fanjaran'ny fanjakana frantsay no manome fanampiana sy miaro ancien combattant. Maro amin'ireo tao lambanin'ireo malagasy ny ady tany ivelany ihany koa no mbola tsy tavaverina tanindrazana hatramin'izao. Raha malala fa tamin'ny taona 1770 ny Madagasikara dia zanatany frantsay rehefa niady tamin'ny firenena Allemagne ny firenena frantsay fa nitranga ny ady lehibe voalohany dia niasakazaka ny firenena frantsay nakaty tamin'ny firenena zanatany firenena zanahany zany naka maramila nanampy azy naka vata maramila nanampy azy vatan-dehilahy 41 000 nisan'ireo vatan-dehilahy arivo sy efatralina sy vatan-dehilahy noentina tamin'izany fotoana zany zay no taremarika ofisialy fa raha araka tsy mitsofina sy ny dia mihoatran'izay nisan'ireo vatan-dehilahy nandenakany nanatika ny ady lehibe voalohany io nisan'ny verina hatramintsika mitezao dia mbola tsy mivaritra maro satria ny arsiva zany izay mikasika an'ireo dia mbola tsy tonga tampelantanitsika ta Madagasikara. Nahavita be tokoa miaramila malagasy raha mihoatra ireo miaramila hafa. Hatramin'izao fotoana izao mbola misy hatrany miaramila malagasy manatevi-darana ireo tafika raisam-pirenena maro samihafa. Les soldats malgaches qui s'engagent dans l'armée française sont formés comme nous. Ireo miaramila malagasy izay nirotsaka ao anatin'ny tafika frantsay dia nandra fiofanana mitovy aminay. Mitovy tsy misy valaka amin'ny anay izany fiofanana izany. Tena mazoto monan'olo tena vonona lalandava tamin'ireo fiofanan'ireo miaramila malagasy. Misy ny fanifanana ny tafika malagasy tao amin'ny première refi régiment tamin'ny plasaka Anelinaina. Tena manaraka fitsipika tsara izy ireo. Tsy nitovy mihitsy tamin'ny tafika Gabonais na Sénégalais ny miaramila malagasy. Raha tsy ahivana teo anelanelan'ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 1770 no nisian'ny ady lehibe voalohany. Voatery nandray anjara tamin'izay ady zay Madagasikara no nazana tamin'ny frantsay azy. Ny diabean'ny ady lehibe voalohana caravane de la grande guerre izay natomboka tany Toamasina ny voalohan'ny aogositra teo no natao hampahafantarana sy fahatsiarovana io vanim-potoana io ho an'ny taranaka ary tsy ho atao ambanin-javatra ny randro malagasy latsaka tamin'izany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia lavan'ny barean'i Madagasikara tamin'ny isa roa no ohatra iosika foty io maraina io nandritry ny lalao andrana farany mialohan'ny onan'ny barea Madagasikara amin'ny Angola ny alahady ho avy izao etsy amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina lalao tafiditra amin'ny fifanitsanana isam-bondina ny Chan 24 Yandry Rarson. Ampiatrana ekipe pirenena avy atsy Angola ny barea de Madagasikara amin'ny alahady fa 13 aogositra ho avy izao etsy amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina. Lalao izay tafiditra indrindra amin'ny fifanitsanana Chan 2018 izay atao a Kenya.
amin'ny herinandro kosa ny lalao famerenana izay atao any Loandary ny vohitry Angola. Olana fotsiny tsy izy rehetrarehetra ny teo satria mbola misy knaps mbola joueran'ny knaps tsy eo joueran'ny Kosfa tsy eo mbola manao coupe sy iny fa tsapa ho an'ny le ambiny eo zany le izy le fomba filalao le fomba ho atao zany hoe tafavoavoaka ihany. Nandritra ny ekipa nisy kafoto tamin'isa rony tsy misy ny Barea marany io nandritra ny lalao andra na tetsy Mamasina. Nahafahana nitsapy ireo mpilalao fiandry ny lalao iny na dia tsy teo avokoa aza ny mpilalao rehetra io mpanazatra ny Barea de Madagascar Ro Auguste. Samy efa mahafantatra n'le fomba fijerin'le publika ny Mamasina izy efa mahafantatra zany zany efa vonona izy fa indray tsy mety koa le zavatra ataoko fa na tsy mety ary na inona tokony hoe ampiana foana ny adversaire satria ny adversaire ny tsy amelanao izay ny azany ohatran'izay rehefa any tsy avelanay manao zany mihitsy ny adversaire dia ohatran'izay koa ny adversaire aty fa raha tsisy fanampian'ny public izay ny tena hoe avantage-ny mpampiatrano le ampian'ny public izay fotsiny ny avantage-ny. Manentana ny atongoavan'ny mpanoana marobe eny amin'ny kianja Mamasina amin'ny alahady ho avy io ny mpanazatra ny Barea satria tombona amin'ny ekipa mpampiatrano ny fisian'ny mpanoana azy marobe. Ity fihaonana amin'ny ekipa pirenena Angolais ity no dingana farany hatrenin'ny Barea vao afaka hiatrika ity tranona 2018 atao atsikana ity ny Barea de Madagascar. Raha ny antotanisa no jerena hatreto tsy mbola naresantsika malagasy ny ekipa pirenena avy atsy Angola. Maresaka iraisam-pirenena dia nandamoaka ny fifidianana motion de déchéance ny filoha Jacob Zuma ao Afrika Atsimo. Nanantenany tsy misy ireo mpanohitra tamin'izany fanendreny eo amin'ny sarin'ny France 24. Tahaka izao ny valin'ny fifidianana. 770 nanaiky ny motion de déchéance, 770 manohitra izany ary 9 tsy nandatsabato. Izay no valin'ny fifidianana ny motion de déchéance ny filoha Jacob Zuma nataon'ireo solombavambaoka ao Afrika Atsimo omaly. Ny filohan'ny Antemira Baleka Mbete no nanambara izany taorian'ny fifidianana. Nandamoaka arak'izany ny fikasan'ny mpanohitra ny anongana ny filoha Jacob Zuma. Fa nefany tamin'ny omalo izy no nisedra motion de déchéance saingy mbola mitazona ny toerany hatrany hatramin'izao. Ny filoha Jacob Zuma izay manana ny maro anisa ao anivon'ny antenimieram-pirenena ao an-toerana. Nanantena ny fanohana ny solombavambaoka manohana ny fitondrana ireo mpanohitra tamin'ny fanaovana ny fifidianana ho latsabato miafina. Saingy tsy naomby izany satria mbola maro ireo solombavambaoka miaradia amin'ny filoha Jacob Zuma. Raha tsaivana, lazay ny mpanohitra ho tompona andraikitra amin'ny fitotonganan'ny toe-karena ao Afrika Atsimo ny filoha Jacob Zuma. Nampiakapeo ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny antoko politika manohana ny fitondrana noho ny faharesen'ny ANC nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny volana aogositra 2024. Tsy zakan'izy ireo ihany koa ny nanesoran'ny filoha Jacob Zuma ny ministry ny vola sy ny teti-bola Pravin Gordhan izay isan'ny miady mafy amin'ny kolikoly ao an-toerana. Alohan'ny sarana taverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Mitoy ny fanomezana mangingina fiara tsy mataho-dalana n'ireo solombavambaoka notsingaina manokana na dia tsy hita soritra ao anatin'ny LFI LFR 724 aza izany. Io maraina io no nanomboka ny fiainona sy ny fametrahana fantaniana ireo kandida miisa 200 tetsy amin'ny lapan'ny antenimieran-doha Anosy. Mbola misy ireo mpanao politika marisarisa tamin'ny fomba noetiny ny fantenana ireo kandida. Ary farany moa dia mampikaikaika ny mpanjifan'ny jirama ny fiakaran'ny vidin-jiro amin'izao fotoana izao. Mahatratra avoroendry io fiakaran'io ho amin'ny mpanjifa sasatsasany. Izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe.